raha basy very maro finaritra antala tovolahy iray maty dariko ny zandary mitaky famarinana ny vahoaka fitateram-bahoaka tsy azo idivirana ny fampiakarana ny tsarandalana raha mitony kristolika ho ny kooperativa fitondrana fanavaozana variana miodikodina anaty faribolana ho idanira kotoson manatra ny fiarabana tompoko lasy sy tompoko vavy tonga soa indray atao anatin'ny fotoanany fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS manasona ampanajana izay anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany takam-piaramonina any amin'ny distrikany Antala vetrany no isataratsika ny fampahalalam-baovao naneo ny alahelo ny vahoaka ny maro finaritra ny tondra ny razan'ilay tovolahy 20 taona maty vokatry ny daroka nataon'ny zandarmamo tany Antoerana manoloana ny raharaha basivery atao amin'ity tanàna ity nanao diabena makivaky ny tanàna Antala ny vahoaka maro androany ny tondra ny razana mialohany ny tondrana azy tany amin'ny fasan-drazany ankoatrio nanatsikafona ireo karazana herisetra ataon'ny zandary ihany koa ny vahoaka tany Antoerana nanamafy manoloana izany ny komandiny zandary ao sava fa isy ny fanadiadina entitra sy tsy mitanila momba ity raharaha ity ary tsy misy fiarovana ho an'ireo miopefy ny antsiprian'izay tatery ny ando miaratina eo ami'sarsyn-dratsariny Mathieu Prince naneo ny alahelo sy ny atezera ny mpono amin'ny distrika Antala taoriny fahafatesan'ny tovolahy iray voalaza fa maty vokatry ny daroka nahazo azy nandritra ny fisamborana nataon'ny zandary manoloana ilay basivery tao maro finaritra ny atramanaina ny daroka natao azy ka izao nitarika tamin'ny fahafatesana izao raha ny fampitambavao samihafa nentiny fianakaviany teto tanàna ny razan'ilay tovolahy namony ainy androany ny aloha nitondrana azy tany amin'ny fasan-drazany ho mariky ny fisaonana sy fanehoana fitakiana ny fahamarinana momba ity raharaha ity izy ka fahazo tarivan'ilay tsininy fihezinjare izy nitao filizansy nitao rolady ndao re fanamany io za aminjegny manisy azy kelika fomba sesinjare izy naraka takikandragno tare zahandragnoko tadilaloasy nitadianjare ny tagna magnany ao tadianjare ny hongotro nifezinjare lamba ribarderanazy ny ambozo geny tsy hita mitarihinazy izy ka fa vita raha nantsevonjare tandragnoko malaky anao reny mizaha farananinazy ao de guerre hajalamba nombo take zaka tsy zoto tsy netsiketsika zaka koa fa vita bakay nifazinjare bilany nidignjare rano damizany ndraiky izy miandriandraky anao mba tsy vorogna aboahy basy zay anao nagny nisy nikady zay aboaha tsy vita ny efa maty ny zanany fa saika hodoran'ireo zandary ihany koa ny trano fonenan'izy ireo raha ny fitarainany reniny saingany angavy ireo zandary ny tenany tsy hanao izany noho ny tsy fisiny trano fonenana nalenjare ny trano nivakinjare aminjegny navadibadikjare jiaby rehetra amin'ny bilana tsy mireny karatra nahombo amizare rehetra amin'ny tantasina ombo jiaby aminay akao nisa hely folo trano teliky diriky trano isky niany tsy haiko raha anatiny ao daka akao lasina ny akoho lasina ny bania nitonjare nitao vary efitra iroanjare tranonafa tsy mibaki ndraiky raha bakany laho za itourneriko zare azy toro tanafa izy tsy migodina ndre detake nitekiny tovolahy iray hafa ihany koa no niarany herisetra nataon'ny zandary ary lasibra ihany koa anabavin'ilay maty izay nosorana sy nampisotroana sakay raha ny vaovao zahay igny tonga tako igny nampinanigny sakay nahidigny mahazotratra jiaby ary mbola tsy ambony fogna araka nitenenjare fô ziskambany ihany zegny nitenenjare tamina tsy tafandry mihitsy za amin'ny andraha aligny miaritra fanagnan-tsakay nono jiaby ary raka tsisy lamba zisk tegna raiky valagnana jiaby zegny nivirezan-tsakay za maroko za ka nandeha tako igny nantsovindre tsy soagnotanigna hoe aiza le basy za tsy raha olo takagny tsy hitako za basy tsy tena anao paka tsy hitako za zegny mbola tsy hita fô paka aiza le basy tsy hitako za ka fa magnano tsy hita popohigny atao chaîne magnano agny tagnana vilizigna amina kobe gavotry ty amizay ongotro jiaby mboana taezagna tratra jiaby amboamboany tagnananao ty tagnana hitangana jiaby mbola manga Yang jiaby tenandre mangana jiaby kitana mbola tsy embotra kana fa non tsisy vola tsy masaky mandeha l'hôpital vilezigny tribigny raha le fangalagna kanony basy alaigny tribigny ake ve vilezigny izy magnanigny amizay lata amulo
ankoatra io nanatsikafina ireo fomba mamoetra ataony zandary ao an-toerana nisy olom-bavam-bahoaka ao an-toerana tapitra iarahanyizany avokoa ny sokajin'olona rehetra ka nisan'izany ny fanolanana zazavavy 17 taona tsy nahazo anjara anazy ny olo tamarifinatra ny olo beton nahazo anjara anazy ny mpampianatra nahazo anjara anazy ny tanora nahazo anjara anazy ny viavy nahazo anjara anazy indrindrandrindra fa ny viavy 17 taona nataony gendarme sélection ny vadin-jare naholagna zare agnisan'ny fahotagna bevava zegny raha tsaivina nisy basiny zandary very tao marifinaritra ny 2 aprily lasa teo ka nitarika ity savorivory ity ao an-toerana raha ny fitantarana ny famaly tamin'ireo namany tao anaty fandihizana iray atao marifinaritra ny zandary iray nitondra basy nanao fanamiana sivily rehefa nisotrosotro ka mamo nandeha nivoaka ny toeram-pandihizana izy ireo avy eo ka tany no nahavery ny basy raha ny fanazavana nety nisy olom-bavam-bahoaka nantalahy tonga ny zandary namany taorin'izay ka nisambotra ireo olona ampolony izay isendra azy ireo ary nentina tao an-talahy voadarika ireo olona ireo ka maro ny folaka sy tapatanana ary nisy namony ainy raha ny fanazavana trany ady niady fomba mihitsy zandao avec teny civile nefa mitondra basy izy rery koa tsisy nama nefa zandao mitoma basy zany mandeha an-tranobaly farifaratsy ny baoroko izy rery ihany tao nisotro teo ka mamo lasa niady fomba very ny basy zegny ny dinitarainka ma ny vahoaka tagny rehefa manao enquête rehefa manambotr'olona zare mbola tsisy enquête mbola tsisy nefa mandeha daro misy folaka mihitsy ao maro zegny agny misambosamborona oentina aty antalahy amin'ny andro androany nefa tsy nikabezan'zare tsisy mafantatra mandalondalo tamin'ny lala olo tandragnobaly misambosamborona daholo fa naviany basy very zegny fisotroana toka nataony gendarme miaraka amin'ny camarade rehefa misotrosotro toka dia misy teny tsy vahevitra iny dia avy ady zare le mpinamana ihany le niady fa tsisy olo ivelany zare mpinamana camarade miaraka misotro raha fa somary fa niakatrakitra dia niady reo rehefa niady dia nivoaka velany volan'ny tranobaliny zare tagny le naveriny basy fa tsy ny vahoaka dia porety voaka ny marifinaritra dia porety tsy vahoaka nanao azy hatramin'izao mbola miandry ny fanazavana ofisialy avy amin'ny tompon'andraikitra sy ny vokatra azo avy amin'ny fanadihadiana ny vahoaka ao an-toerana nilaza kosa kilan'izany komandiny zandarmerie fa tsy andefitra amin'ireo zandary tsy manara-dalàna ary isy fanadihadiana entitra sy tsy mitanila momba ity raharaha ity mitaky fiara-miasa tamin'ny vahoaka ihany koa izy ireo hitetiavana ny basy very izay tsy mbola hita hatramin'izao ny gendarmerie dia entitra amin'ny fampanarahana andrefo sifika mamerahila sy indrindra fampiarana ny lalàna rehetrarehetra manan-kevitra koa manoloana an'izany dia mandray fanapahan-kevitra ny gendarmerie ny amin'ny fanokafana ny fanadihadiana mba hipoirana ny marina ao anatin'ny tirarana indrindraindrindra ny anaterana an'ireo olona navanina amin'izany zany eo ampelatanam-pitsarana koa ny unité de recherche ny kapsi na hoe izay eo ampiny section de recherche nationale izay hitondra ny fanadihadiana tsy mitanila mandreo tena no isana an'izany averina foana fa ny gendarmeria dia tsy miaro ny olona tsy manara-dalàna ary oapefy ato anatiny ity gendarmerie ka izany olona zany dia ampisan'ny foketra eo amin'ny lafiny rehetra indrindra eo amin'ny fitsarana sy amin'ny mahamiaramila mitaky ny fahamarinana sy ny rariny momba ity tranga ity roapolona ao an-toerana andrasana ny toy wampitainy amintsika eo ihany ny toyn'izay rehetra izay fa vaovao makasika ny politika kosa indray no anoizantsika ny fampahalalam-baovao nolanina tamin'ny filan-kevitry ny ministra omaly ny fahavalon'ny volana aprily 2024 ny didim-panjakana miantso ny anteny miram-pirenena hiatrika fivirina tsy ara-potoana anoloran'ny premier ministre lehibe ny gouvernemanta ny politika ankapobeny ny fanjakana araky ny voafaritry ny lalàna dia 30 andro aorian'ny fanendrena ny premier ministre sy ny fitsangana ny gouvernemanta no tsy maintsy ampafantarina amin'ireo parlemanta ny politika ankapobeny ny fanjakana
raha ny fantatra dia tsy azo atao ihany koa ny mandinika lahadinika hafa ankoatra ny fiantsona raha ny lalàna mifehy ny fivoriana tsy ara-potoana. Ny antsiprian'izay eo amin'ny Rindratsarly tahiriny ainy. Anomboka ny alatsinainy ho avy izao amin'ny 1 ratoandro ny fivoriana tsy ara-potoana eo anivony anteny meram-pirenena. Ifantoka betsaka amin'ny fanolorana ny programa ankapoben'ny fanjakana izay entin'ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta izay voafetra ny lalàna ho 30 andro aoriany ny fanendrena azy ity fivoriana tsy ara-potoana ho an'ny parlementaire ity. Raha ny lalam-pandrinana dia tsy mihoatra ny 12 andro ny fe-potoana anaovana fivoriana tsy ara-potoana. Raha ny lalàna anatiny ho an'ny parlemanta ihany koa dia tsy misy raha hafa azo dinihina ankoatra ny lahadinika nampanatsoana fivoriana tsy ara-potoana. Betsaka nefa ireo raha mila fandinihana solombavam-bahoaka izay tsy vita nandritra ny fivoriana ara-potoana farany teo ho ireo solombavam-bahoaka. Dia vonona ny gouvernemanta zany dia vonona koa ny parlemanta satria efa niandry an'izay foana ny parlemanta na ataontsika hoe vonona risy dia pitso fanendrena azy fanendrena ny gouvernemanta teo dia vonona ny parlemanta ary tena miandry an'izay fotsiny. Fa ankoatran'izay efa tafavory ihany ny anteny meram-pirenena dia araka ny hitantsika hoe any amin'ny tatitra filakevitra minisitra iny ihany hoe fandaniana lalàna zay miandry eo satria mazava ho azy fa anelanelana vanim-potoana fivoriana ara-potoana tsika izao misy ilay fomba fiteny hoe vary mangatsika ny teo aloha tsy vita raha tsaroantsika ny filohan'ny anteny meram-pirenena zange efa niteny tamin'ny famaranana ny fivoriana ara-potoana farany hoe tsy ho ela dia isy fivoriana tsy ara-potoana amin'ny tana izay mbola tsy vita fa zany hoe zao moa vao misy ilay fivoriana tsy ara-potoana dia amin'io zany no amin'ny tana izay asa mbola tsy vita tamin'ny fivoriana ara-potoana farany teo na fanaovan-dalàna io na asa mbo mera hafa misy ny volavolan-dalàna avy amin'ny gouvernemanta zay tafidy tonga ihany koa anivon'ny biraony anteny meram-pirenena tao anelanelan'izay vanim-potoana zay zay anararotana an'io fivoriana tsy ara-potoana io ihany koa raha ny tokony ho izy mba tsy handrasana hoe hiandro ny fivoriana amin'ny volana me vo iroso anatrehan'ny anteny mera. Misy ihany koa ny tolo-dalàna avy amin'ny solombavam-bahoaka izay tsy vita tamin'ny fivoriana ara-potoana farany teo fa fakatoavana azy tsy maintsy ho tanterahana amin'izao. Isan'ny resaka nataon'ny filohan'ny anteny meram-pirenena farany ary saika ny antsoina fivoriana tsy ara-potoana ny momba ireo raha mafana teto amin'ny firenena ary anisan'izany ny fanadiadiana parlemanta momba ny tatitry ny fitsarana momba ny konty ny raharaha jirama sy ny maro hafa. Raha ny fanazavana azo anefa dia sarotra ny ahatafiditra ireo raha ireo ho isan'ny lahadinika amin'ny fivoriana tsy ara-potoana io. Rehefa fivoriana tsy ara-potoana dia izay lahadinika voafaritra ny anatin'ny fanapahan-kevitra fiantsoana fivoriana ihany no azo tanterahana. Tsika nefa samy nahita fa tsy niditra tamin'ny antsipriana ny tatitry ny filan-kevitra minisitra maly dia miandry zany ny zahay izao hoe inona avy no voalaza ny anatin'izay fiantsoana zay fa hatreto any fotoana fanombohana amin'ny 1 amin'ny alatsinainy ihany mbola vao tafita aty aminay aloha androany. Raha vao tsy tafiditra ny anatin'ilay fiantsoana dia tsy azo tanterahana mihitsy. Zay aloha fitsipika anatiny mifeny fanatanterahana ny fivoriana eo anivon'ny anteny meram-pirenena. Izay no hoe andrasantsika hoe inona zany antsipriany lahadinika voalaza ny anatin'ny fiantsoana nandraisan'ny filan-kevitra minisitra fanapahan-kevitra. Tsy ho tafiditra ihany koa ny momba ny fanitsinana teti-bolam-panjakana na ny LFR raha ny fanazavana ihany. Midika izany hatreto fa fanolorana ny fandaharana asan-kapoben'ny fanjakana ihany no olahadinika fantatra ankoatra ny fandaniana ny fanitsina ireo volavolan-dalàna avy amin'ny fahefanam-panatanteraka. Tsara ny manamarika fa ny anteny meram-pirenena ihany no hiatrika ity fivoriana tsy ara-potoana ity noho ny anteny meran-dolona efa tapitra fotoam-piasana tamin'ny volana janoary lasa teo. Famidika ho famadiana ny tolona no ataon'ny fitorana fanavaozana dia ny tsy fanatanterana sy tsy famalina ny fangatana nataon'ny tanora ny amin'ny tokony andravana ireo rafitra mpamarinan-kady ny firenena toy ny anteny meram-pirenena ny fitsarana avomba lalam-pandrenana ny vao meram-pirenena maleo tena misana ny fifidianana hoy ny fanambarana nataon'ny tanora mivondrona ao amin'ny GNZ. Tapitra ny fiandohan'ny herinandro teo ny 27 ora nomen'ny tanora mivondrona ao amin'ny GNZ nangatahan'izy ireo tamin'ny mpitondra fanjakana ny andravana ireo rafitra tsy mahomby teto amin'ny firenena. Fitakila izay ny matimatesana teny Ankanja Ratsaivina kanefa mbola tsy misy fandraisana andraikitra hatreto raha ny fanamafisana.
milaza ny Anoetsika Andalambe ho faneho-kevitra izay zo fototra ireo tanora anoizana ny fitakiana ranoranty navoaka atao amin'ny tambajotra serasera. Isy ny diabe ampilaminana iainga eo Ambohijatovo iazo ny kanja ny 12 mera ampito zoma amin'ny 10 maraina raha ity fampafantarana ity. Fa raha mbola tsy misy ny tanjona mazava sy ny lalakizorana entitra dia tsy fanavozana no ataontsika fa fihodinkodinana anaty faribolana toy izao zava-misy izao, hoy ny mpandinika fiainam-pirenena Dany Rakotoson androany. Tsy vita ny fanendrena olona na kabary fotsiny ny zava-misy amin'izao fa mila safidy mazava na fanovana tena izy miaraka amin'ny vahoaka na fitohizany tsy fahombiazana. Ny antsiprian'izay eo amin'ny rindran-tsariny tahiriny ainy. Tsy mahagaga raha mivadibadidela ny fitondrana fanavozana satria tsy misy lalanjotra mazava hoy ny mpandinika raharam-pirenena. Atreto mbola fanendrena olona no mivoaka isaky ny misy ny filan-kevitry ny minisitra fa tsy misy tondrotra mazava na paikady hitondrana any amin'ny fanavozana no takiany vahoaka malagasy. Raha mbola tsy ahitam-bala ny fanontaniana toy ny hoe inona ny tanjona ary malagasy sy firenena manahoana no tokony iseto afaka rotona dia ho toy izao foana ny zava-misy. Fanovana rafitra no lazaina tany aloha, nivadika ho tsy afaka andravarafitra aty aorina. Fifidianana lehibe pokotany tany aloha, filoha pokotany ho tendrena indray aty aorina. Tsy mahagaga ny zava-misy satria ny lalanjotra mihitsy no tsy misy amin'izao fotoana izao, hoy Dany Rakotoson. Inona marina firenena tokony ahoana ny itiavantsika ny Madagasikara ity satria tsy famanaovana an'izay tsy famahana an'izay fanontaniana izay avy amin'ny alalana concertation nationale no mahatonga ny fitondram-panjakana miovaova misy satria tsy fantany hoe ohatran'izao inona ny fanekena natao tamina firenena hafa, inona ny tokony atao amin'ny resaka chef de région, gouverneur mivadika chef de région, be da be no azo atao hoe anomalie zany eto amin'ny firenena. Matotsika hatramin'izao hoe misy problème cyclique tsika amin'ny resaka problème politique, misy problème na resaka pouvoir d'achat tsika tsy manana, tsisy politique agricole ny jerenao ny budget ny loi de finance 2026 fa de tena resaka ohatrany hoe any amin'ny éducation sy ny ministère en finance manana budget bidabe fa ny resaka sécurité sanitaire ny resaka fizahantany ny resaka ohatrany sisa fotsiny satria nahoana satria tsy mazava ny lalana tiany izorana. Ka raha ohatra zany ka misy problème amin'ireny resaka hoe décision tokony ho raisina nanaovana ny resaka chef fokotany reny de satria ao le kajikajy politique amin'ny resaka mety ho tafavoaka hoe ho vita hoe le tondrozotra de andeha le fividanana de inona ndray zany kajikajy politique. Ny tena olana le fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao tsy manana le tena hoe fahadiova-po ahatonga amin'le tena fanavozana marina. Raha ny fizotrona raharam-pirenena dia sarotra ny anantenana fiovana satria mbola fanapahan-kevitry ny olombitsy no ampiarina eto. Ny fikonan-doha ihany no vahaolana mba azahoan-drehetra mitondra ny hevitra hitondrana ny firenena ho hiatrany ny fanazavana. Tsy hijanona ny fimenomenomana, tsy hiova ny toe-karena sy ny sosialy raha tsy mipetraka eo ambony latabatra ny rehetra ifampidinika ary izany no tokony ifantoan'ny fanjakana fa tsy fitetezam-paritra tsy misy idiran'ny fikonan-doham-pirenena ho hiatrany ny faneho-kevitra. Ny zavatra misy amin'izao fotoana izao ny efa takaitra ny zavatra nisy hatramin'izay hatrany amin'ny fanjanahantany hatramin'ny ny fisian'ireo fitiavan-tenana zay tonga mpanao politika ny fitiavan-tena n'ireo mpandraraha ekonomika tonga de misakapare zany zavatra zany zany mila diovina tanteraka ary mila apetraka amin'ny zay no atao hoe andatabatra boribory satria ninonino nataon'ireo mpitondra fanjakan'ireo amin'izao fotoana izao tsy mamaly mihitsy any fanavaozana. De zay zavatra zay tsy ahafahantsika mihitsy ninonino nataon'zareo nanova premier ministre ny 100 izy na naka décision anao centraliste tsy mipetraka ali satria tsy erana miaraka. De zay zavatra zay mila apetraka ny fitondram-panjakana mihitsy hoe anavao marintsika de atsovy daholo le personne ressource rehetrarehetra mba ahafahana tonga marina amin'ny zavatra tiatsika ho dadavina. Raha mbola tsy mazava na lakizorana dia tsy ho tonga amin'ny tanjona velively eo ampelantanan'ny mpitondra ankehitriny ny fanapahan-kevitra anohy amin'izao fomba mitanila izao sa anokatra sehatra ho an'ny rehetra ifampidinika marina ho hiatrany ity mpandinika raharam-pirenena ity nametra-panontaniana amafisina ary tsy tokony ho adinoina hoy Dany Rakotoson fa amin'ny farany tsy miteny no hitsarana ireo mpitondra fa ny vokatra iainan'ny vahoaka malagasy isan'andro.
fanafana ny adievitra momba ny tontolon'ny fifidianana nandritra ny fakankevitra no tanterahany komity mpanomana ny fanavozana politika sy fifidianana na ny KMFP tetsy Mahamasina. Antoko politika sy firaisamonim-pirenena maro no tonga nanohina ny antso izay samy taky ny anadiovana ny tontolom-pifidianana eto Madagasikara. Tonga niatrika ity fakankevitra mialohan'ny fotoana ity ihany koa ny tale eo anivon'ny ministera ny fanavozana. Ny antsipriany izay eo amin'ny rindratsariny tahiry ny aina atrany. Nalalaka ny fanehoan-kevitra nandritra ity andro voalohany nandiniana ny momba ny fifidianana eto Madagasikara ho an'ireo mpisetra politika sy antoko politika ary firaisamonim-pirenena. Tsy ny endrim-pifidianana sy ny fomba fanatanterana azy ihany no niteraka adievitra fa hatramin'ny lalàna. Ny article 216 ny code électoral tompo dia milaza migadra roa ka hatramin'ny 5 taona ny olona manala lista nanaran'olona ao anaty listy fifidianana. Mampiditra ny olona tsy tokony ao anaty listy fifidianana. Hatreto mbola tsy ary misy panneau politique antory côté pénal. En tant que juge électoral là déjà on hita ko code électoral mata 50% ny code électoral atsika. Ineffectivité des textes lazay teo absence de sanction. Ny lalàna mipetraka fa atsika mpitory atsika mpampiasa azy tsy manao. De eo zany atsika milaza hoe tsy mety ny listy fifidianana, tsy mety le fahatakarantsika le lalàna sy fampiasantsika azy ny problème fahitako azy aloha hatreto. Ny code électoral manomboka eo amin'ny 216 jusqu'à 235 pénal ranoray. Isan'ny teraka adievitra ihany koa ny fandraisana andraikitra sy ny fidirana ny firaisamonim-pirenena amin'ny resaka fifidianana. Ny antoko politika no tsy mahavita ny andraikiny eto amin'ny firenena hoy resultena ny firaisamonim-pirenena. Zahay zao nahilikilikinareo tao hoe ohatra ny société civile tsy hiditra amin'ny fifidianana. Et non, pas du tout zahay vondrona mila leta mampampandosoana tompoko. Dia tena manome fiofanana ho anina vehivavy sy lehilahy vonona, vanona ary samy atrika hitantana ny firenena. Mialatsiny aminareo aho satria nahoana ianareo tokony hanangana ny antsoina hoe toeram-piofanana ary iomanan'ireo olonareo handray fahefana. Nefa zazaratra tamin'ny andro ny AKFM nisy izany farany ohatrany tsy mandretsony azy ao a. Ankoatr'ireo mbola isan'ny adievitra be ny momba ny daty anatanterana ny fifidianana ao anatin'ny fotoam-pahavaratra. Misy ihany koa nandroso hevitra ny tokony hanovana ny fomba fifidianana filoham-pirenena eto Madagasikara. Fa olana foana ny fanaovana fifidianana amin'ny andro fahavaratra. Koa manenonara raha hovaintsika le izy mandroso sosikevitra izay maninona raha atao amin'ny vanim-potoana mahintany fifidianana mba hialana amin'ny fangaram-bato izay ataon'ny olona manana fahefana manararota amin'izany toejava-misy amin'ny andro fahavaratra zany mba ahafahany rehetrarehetra mitovizo na ny eto andrenivohitra na ny any ambanivohitra rehetrarehetra amin'izany. Raha mbola fiditsika au suffrage universel direct ohatran'izao zavatra ataontsika izao filohan'ny république dia matokisitsika fa mbola ohatr'izao ihany tsika. Tsika ve dia tsy mahita système électoral azo entina hifidianana filohan'ny république ohatran'io système gaulienne io. Nga tsika nga any Frantsa ny voan'ny olona mpifidy faible, allo toke faible. Tsika foana no milaza hoe tsy anina malagasy tsy zao voaka malagasy azafady tompoko. Izahay mpatiandratra any amin'ny tontolo ambanivohitra eny ampeny amin'ny fotony fa ny olona mifidy dia tsy rarahany avy eo izay ataonao. Ity zao misy filoham-panjakana mipetraka eo nga misy miremettre en question ny légitimité an'io fa io ny ao aloha dia eken'ny olona na mifidiny io na tsy mifidiny. Dika le légitimité an'ilay olona voafidy ho filohan'ny république mihitsy mametraka olana ninona lalàna apetrakitsika eo zay pratika électorale apetrakitsika eo. Sao dia mamety re mba efa heritaona mieloha dia efa mikatona ny listy ny fidiana filoham-pirenena satria moa izay tena antony mampisavorovoro eto. Sao dia mba hoferana mandara ihany dia tsy miverina intsony ny filoham-pirenena mba ialana satria lasa miteraka savorovoro eto amin'ny tany sy ny firenena.
nanamafy ny teo anivon'ny komity mpanomana ny fanavozana politika sy ny fifidiana na ny KMFP fa fakan-kevitra entina any amin'ny fikonan-doam-pirenena ity no tanterahana androany ity. Izany no antony ny antsona manokana ny tale eo anivon'ny ministera ny fanavozana raha ny fanazavana. Le ntia dia ny antsona aloha ny solotena ao ministera ny fanavozana zany manara-maso sy mijery nanaiky io ny angaviana aloha zany hoe anazavazava kokoa ny zava-misy rehetrarehetra. Izay zao mbola sany antso aloha zany ny solotena mpanjakana mikarakara an'izay mikasika ny kafima na mikasika ny siapy dia mety mifameno foana le zavatra resahana. Ny azy aloha zao dia mazavy ny azy fa hoe lay rafitra mipetraka amin'izao fotoana zao zany le transition zany tsy transition zao tsy manaraka ny lalam-panorenana zao fa hoe tokony hisy convention. Zay zao ny azy le convention zany resaka fanadiovana fitantanana amin'ny akapobeany zay. Faneneny ray dia le resaka hoe fanovana ny rafitry ny misy ny antoko politika sy ny lalàna amin'ny fehiny fifidianana. Hitanareo tsara fa tokony fameno zany zavatra resahana zany fa tsy hoe mifanipaka akory. Dia anjaran'ny siapy na anjaran'ny kafima mandray an'izay voaray zay fa mifameno zay. Anjaran'ny KMFP mandray zay resahana kafina makaratonga amin'izay mieritraretin'izay le izy tsy maintsy miara-miasa fanotanjona aloha dia mifanadiovana sy mifanavozana mihitsy aloha. Raha ny fantatra moa dia itohiram-pitso ity fakan-kevitra mialohan'ny fikonan-doam-pirenena ity izay karakaray ny KMFP ka ny momba ny antoko politika no loha hevitra ho an'ny rampitso andrasana ny toyny. Fa mahakasika indrindra zay resaka fiseharana amin'ny tontolon'ny politika izay dia ankoatra ny olana noho ny resaka kolotsaina dia isan'ny sakana ho an'ny vehivavy te hisehatra amin'ny tontolo politika ny resa-bola takina amin'ny fanaovana politika eto Madagasikara hoy ny antoko isika mpandresy androany. Tokony isy lalana manokana ifanarahana momba ny fifidianana eto amintsika ao anatin'izao fanavozana izao mba ahafahan'ny vehivavy miroso bebe kokoa amin'ny fanaovana politika. Ohatra ny raisiny ity antoko ity ny momba ny antobola na ny caution mandritra ny fifidianana. Ny antsipriana izay eo amin'ny rindra-tsara ny tahiry ny ainatranjy. Na dia mitana anjara toerana lehibe eo amin'ny fiarahamonina malagasy aza ny vehivavy izay maro an'iza eto amintsika dia ambany ny fandraisany anjara amin'ny sehatra politika eto Madagasikara. Raha jerena amin'ny lafin'ny demokrasia sy ny fitovian-jo dia zava-dehibe ny fisian'ny vehivavy amin'ny sehatra ny fanapahan-kevitra satria mitondra fomba fijery sy laharam-pahamehana mifandray akaiky amin'ny fiainan'ny tokantrano sy ny fiarahamonina hoy ny fanazavana. Antony maro no mahatonga ny vehivavy tsy mandray anjara mivantana amin'ny lafin'ny ara-politika hoy ny filohan'ny antoko isika mpandresy. Raha hiditra miresaka caution isika mavesatra kosa aloha ny caution nisy fandimby rehetra teo ary eo indrindra no anaovanay fanentanana sy fangatana eo anivon'izay kirakira fifidianana eo anivon'ny gouvernementa ihany koa hoe aleo tsy ataontsika amin'izay mavesatra be izay intsony ahafahan'ny rehetra aloha tsy ny vehivavy ihany fa mety misy antoko politika lehilahy ihany koa no mitarika anazy fa noho ny tsy fananana fahafahana dia lasa manohana candidat zay tsy tokony hotohanany izany antoko politika izany. Dia izay indrindra mahatonga ny teny hoe aleo mba zakan'ny rehetra ary araha midinika mihitsy ny fanapahana ny caution amin'ny filatsahako fidiana. Maninona moa efa misy an'izao fikaonan-doha izao dia hoe ho tapahanato mihitsy ny ary hoentina any amin'ny fikaonan-doha-pirenena hoe ity ny tapaka anay raha milatsaka filoham-pirenena ao anatin'ny 10 taona izany hoe manda roa dia tokony tsy hiova ohatra fa mijanona amin'ity chiffre ity raha milatsaka solombavam-bahoaka be ny tanàna sy ireo lehibe ny faritra sy lehibe ny faritany izay tokony hofidiana moa izany. Raha ny antotanisa manodidina ny 20 monja no vehivavy ao amin'ny antenimera-pirenena. Midika izany fa mbola tsy ampy ny solotenan'ny vehivavy amin'ny fanaovana lalàna sy fanaraha-maso ny fahefana mpanatanteraka. Raha mikasika ny fifidiana filoham-pirenena dia vitsy hatramin'izay ny vehivavy sahy mirotsaka hofidiana amin'ny toerana ambony indrindra io. Matetika dia latsaky ny 100 amin'ireo kandida no vehivavy. Toy izany ihany koa amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka izay mbola tsy mihoatra ny 100 ny vehivavy voafidy ary amin'ny sehatra eny fotony toy ny commune. Amin'ny fifidianana be ny tanàna dia mbola ambany kokoa aza izany indraindray latsaky ny 500 no vehivavy. Na izany aza
tsy azo lavina fa mitombotsy kelikely ny fahavonina ny vehivavy hiditra amin'ny politika. Maro amin'izy ireo no manam-pirofo fa mahavita mitondra fiovana indrindra amin'ny sehatra sosialy sy fampandrosoana ifotony. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa mahakasika ny resaka solika manoloana ny ambana amin'ny olana ara-solika eto amin'ny firenena dia miatrika fa tiantoka lalina ireo mpitatitra eto andrenivohitra amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana. Miena ny asa vita isan'andro fa mitombo kosa ny fandaniana raha ny fanadiadinina izay natao. Manampitrotraka ny olan'ny fitoanan'ny fifamoivoizana sy ny fahasarotany famatsiana solika ka ahina mety akarany sarandalana hoy ny solitenan'ireo mpitatitra. Etsy ankilany milaza ny fanjakana fafepetran'ny raisina hiatrehana ny ameana arangovo sy isorohana ny tsy fampina ary ny fiakaran'ny viditsolika izao zava-misy izao. Fanadiadiny Narcisse Karazafy eo amin'ny sasondatsarinysy Mathieu Francis. Efa ho 5 taona izao no niaina tao anaty fatiantoka tanteraka ny sehatra ny fitanterana eto andrenivohitra avokatry ny olana mifandraika amin'ny solika nanomboka tamin'ny taona 2020 sy 2020 mbola mitohy hatramin'izao io olana io ka manohitohina ny fiveloman'ny mpitatitra raha ny fanazavany filohan'ny coopérative 192 raha mbola mitohy izao krizy solika izao dia tsy azo hitovirana ny fampiakarana ny sarandalana raha ny fanazavana ihany satria ankoatra ny fahasahiranana amin'ny fitadiavana solika dia manampitrotraka ny fitohanany fifamovozana eto andrenivohitra. Ny tena tiako tenena zany dia raha mbola misy ny olana tsy maintsy jerery sarandalana amin'izay ngambany. Nomboka manano sarotra le izy aleo ngamba izay ny tenena anazy satria raha tomobile ohatra hoe tafody any an-trano izy amin'ny 6 alina ndraindray amin'izao fa amin'ny 10 alina ohatrohatran'izany. Zany hoe tena fa fahaseranana tanteraka zany izy. Na ny embouteillage moa mamely eo anatin'ilay satria misy an'ilay milahatra moa eny dia zay dia efa mahatara an'ilay zavatra atao. Anisan'ny mampitombo ny tsy fahatombanan'ny service ngamba le izy. Zay ngamba tena marina fa na io embouteillage be teo io ary mbola pinty filarana etsy filarana arô mbola mainitombo indray le fitohanana amin'izao na vokatry ny lalana zany na vokatry ny fahateren'ny lalana zany na fahasimbany lalana na vokatry ny fahateren'ny lalana dia mitovy daholo zany zay. Raha mahavita tory 5 isan'andro ny fiara fitateram-bahoaka iray 5 taona lasa zay dia zara raha mahavita 2 na 3 amin'izao fotoana izao miakatra nefa ny fandaniana amin'ny solika ka tombanana eo anelanela ny 7 alina hatramin'ny 7 alina ariary isan'andro ny versement raha toa ka mahatratra iray hetsy ariary mahery ny saran'ny solika ampiasaina mandritra ny ray andro. Tena marina na vola ampiasaina ary nefa tsy misy tsony efa niditra an'izay fatiantoka zay zay dia rehefa tsy mahita moa zay atao hoana fa dia efa nijanona tsy miasa le izy angamba tena marina le asanay mihitsy zany amin'izao tsisy tsy haiko re ahoana re fomba filazana zany tsy lasa mateo ty fa lasa ohatrany hoe andao hiasa ivoaka fa tsy dia tena hoe tombony tsy mahazo tombony tsony dia taza tsisy fitiavana tsony le asa fa amin'izao ane ny anay ataoko hoe na tsy misy gasoil na misy gasoil efa atsasamanila miasa atsasamanila tsy miasa zany hoe tiako tenena fa tsisy fahazotoana tsony tsy haiko inareo tena filaza zany tsisy fahazotoana tsony le asa dia lasa ohatraiky amin'izay zavatra zay le izy. Mbola nitohy ny fitohanana lavareny ateny amin'ireo tobo mpanjinjara solika androany tsy ny homana ny tahiry solika ireo mpanjifa raha ny fanazavana fa izay afeno ny reservoirany moto miasa no natao hoy ireo mpitondra kodiaran-droa mitandahatra maka solika. Sy andehanana lohatra eto zany sy manana izay mahatonga amin'ny lahatra eto moa le lason tsy ilaina foana zany amin'le asa atao andavanandro satria mivezivezy foana le moto dia tsy nanangona aloha satria tsisy ny eritreritra be loatra hoe tonga amin'izao zavatra satsika hoe tsy isy le lason nga fazavoko anazy fampiankina be tabe amin'ny zavatra na ny eto amintsika na ny any ivelany satria ny antony zao raha fazako anazy manokana hoe noho le ady misy any ivelany any mahatonga le tsy fisian'le solika eto amintsika ny essence ihany moa zany sarotsaro zao ny gasoil ohatra misy any tena tsy isy aloha zany mbola tsy tena voafaritra tsara fa le izy hoe miena le stockage tsika zany raha fahazako anazy aloha zany dia ohatr'izay le izy 10 litre zao zakany dia miezaka aloha zany hoe mameno an'izay. Mora taitra sy andairan-tsaony malagasy ka natranga tsy tokony hiteraka olana azy toy ny ameana arangovo dia lasa mampikorotana any ka mitady sy manangona solika ny ankamaroany ho ihany ny fanazavana.
atao miasa isan'andro misy fiatraikany ihany aloha raha hoe ho anazy zao manenjikenjika fotoana be lasa misy fotoana taraiky be indraindray lasa lana mitady essence le fotoana mitsatsy mampirina va juste hoe manao plein ty fotsiny dia zay ka loatra ny hoe mety taraiky fotsiny le lasantsy fa tsy hoe tsisy mihitsy mety hoe misy fiatraika misy idirana am'le resaka le any ormozy fa io tokony hoe hivafo fa le olona koa taitaitra be le olona am'le io ambonin'ireo rehetra ireo nanamafy ny filohan'ny fanavaozana fa tsy maintsy apetraka ny ameana arangofo mba hafana mifeny viditsolika sy mametraka fandaminana amin'ny famatsiana ho an'ny vahoaka raha tsy izay dia mety hiteraka fikorotanana eo amin'ny tsena sy ny fiainan'ny malagasy izany no mafisiny fandraisiny io fanapahan-kevitra io mba hisorohana ny tsy fampitsolika sy ny mety ho fiakarany vidiny. Manomboka sahirakirana kely tsika amin'ny essence sy ny namany manomboka sahirakirana tsika amin'ny jiro indraindray reny zavatra reny na tonga anay tsy maintsy nanao n'io ahafahanay mifehiny eo vidiny soloka io sy ny ahafahanay mametraka filaminana amin'ny famatsiana eto Madagasikara mba tsisy le fikorotanana io zao mety telo andro efatr'andro dia miverina indray misy sambo tonga fa orinan'izay mety misy mesure ao raisinay mba tsy hampiverimberina ny tsy fisina inona mosolika sy ny mety hiakarany viditsoloka satria nareo fa malala fa miakatra efatrany amin'ny $115 angambany ny baril mitsika miteny zao dia raha izany no ampiarina aty Madagasikara tsy ho zaka ny vahoaka malagasy zay no nahatonga anay nanao an'iny état d'urgence énergétique eny ahafahanay miatrika an'izay zavatra izy zay. Miakatra hatrany amin'ny $570 ny barilina ny solika amin'izao fotoana izao ary raha ampiarina eto Madagasikara ny tena viditsolika dia tsy ho zaka ny vahoaka malagasy noho izany ny fanambarana ny ameana arangovo dia natao fampitandremana sy fepetra iarovana ny vahoaka. Fa manana anjara toerana lehibe ary avokavoky ny fampandrosoana ny Madagasikara ny sehatra tsy miankina hoy ny filohan'ny fanavaozana Mikael Randrianirina tamin'ity androany ity sy nandritra ny lateny nataony momba ny teo anaty lohan'ireo mpampiasa vola mpandrara ary mpitantana orinasa tamin'ny fanokafana ny sommet Indian Ocean andian'ny faharoa izay ntontosaina teny Ivandry androany. Mahakivy sy mampieritreritra fa tsy mampanankarena ny malagasy ny aretintsika raha ny fahatsapany ka mitady fiovam-pietsika sy fanao ary fiovana toe-tsaina izany ka iantson'ny rehetra ifanohana amin'ny fanomezan-danja ny vita malagasy. Tato-baovao ny Andomiaratina eo amin'ny satrindratsary ny Mathieu Princes. Avokavoka mampiaina sy mampandroso ny toe-karena malagasy ireo mpandrara kanefa miatrika sakana tsy ara-drariny sy fahasahiranana na miverimberina matetika izy ireo ka mahatonga azy atsiaro kamboty sy tsy misy mpiay. Mampanay zava-misy amin'izao indrindra ny tsy fampiny fanohanana sahaza ho an'ireo mpandrara eto an-toerana sy ny tsy fahatomombana ny rafitra ra toe-karena. Ianareo mpampiasa vola, mpandrara sy mpitantana orinasa, iara-malala ireo seza tsy ara-drariny iainanareo isan'andro sy ireo fingana maro samihafa miantso aminareo. Matetika dia mandry tsy lavoloa ianareo anatin'ny sehatra tsy miankina ary indraindray aza dia matsapa ho kamboty tsy misy mpiay. Ianareo nefa no avokafoka mampiaina sy mampandroso ny firenena. Mahakivy tokoa ny mieritreritra hoe ireo mpandrara eto amintsika dia tsy mba misy manohana araka ny tokony ho izy. Vary milanja valo hetsy taona isan-taona no afaran'ny Madagasikara. Manapirofo izany famarefy ny toe-karena malagasy. Vola vahiny manodidina ny 500 tapitrisa euro no mivoaka isan-taona raha tokony olomarano-bola miditra mivantana amin'ny tantsaha malagasy izany. Mahakivy sy mampieritreritra fa tsy mampanankarena ny malagasy ny arentsika ho ny filohan'ny fanavaozana. Fomba famokarana mifantoka amin'ny fanondranana akora fototra izay nolovaina mampolo taona ny maro no mbola ampiarina amin'izao fotoana izao fa tsy amin'ny fanodinana sy famokarana ho an'ny tsena anatiny ka mitarika fahalemena amin'ny toe-karena. Mahakivy ny mieritreritra hoe ny vokatra ondrantsika ihany no viditsika lafo rehefa voangodina ka miverina eto Madagasikara eto amintsika indray. Mahakivy ny mieritreritra hoe Madagasikara dia firenena lonaka sy midadasika nefa mbola manafatra vary hatrany amin'ny 7 hetsy taona isan-taona ary raha tsy diso dia mety hiakatra indray zany amin'ity taona ity
noho ireny cyclone sy zava-misy tatoato ireny. Izany trangan-javatra izany dia miteraka fivoahan'ny vola vahiny betsaka manodidina ny 500 tapitrisa euro izay tokony hiditra amin'ny paosin'ireo tantsana malagasy. Makily mieritreritra hoe hatreto ny arenatsika dia tsy mba mampanakarena ny malagasy. Ny tantara dia mampahatsiaro atsika fa izany fomba famokarana izany dia nolovaina efa hatry ny ela, efa ho zato taona mahery izay. Nampianarina isika hamokatra ho an'ny hafa fa tsy hamokatra ho atsika. Nampianarina isika hamokatra ho an'ny fanondranana fa tsy hamokatra sy hamelona ny tarabelona amintsika. Nampianarina isika hivarotra sy hanondrana akora fototra fa tsy hanodina izany mba ahazoana lanja amididy ebe kokoa. Hatramin'izao dia viditsika lafo izany toe-tsaina novolena sy nampianarina antsika izany. Ampizay. Mitake fomba fisainana sy fomba fiasa vaovao ny zava-misy ho ny fanazavana. Mampiritsika ny rehetra ny filoha ny fanavaozana, anome lanja ny vita malagasy, amitombona ny lanja ny vokatra sy hanamafisana ny fahaleovantena ny toe-karena. Anjarantsika ankehitriny ny manovana izany tantara izany. Tsy ny akora, tsy ny talenta, tsy ny famatsiam-bola ny mahaory atsika fa ny toe-tsaina mahasahy. Koa mila sahy isika manova fomba fijery, mila sahy mifamelona sy mifampitsinjo fa samy malagasy. Miara sahy manome lanja sy manome asina indrindra ny vita malagasy izay tsara. Ary miara sahy mananika ny afo. Manamafy ny fahavononana hijoro andamosinareo. Nanamafy ny fahavononany anohan'ireo fepetrana tsarana ny tontolon'ny fandrarana ahafahan'ireo mpisiatra toe-karena mandray anjara feno amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara ny fanjakana araka ny teny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika Androany nandritra ny fanokafana ny andian'ny faharoa amin'ny fihaonam-by iraisam-pirenena ho an'ny mpandrarà izay aritra 2 andro etsivandry. Tanjony ity fihaonam-be ity ny fampiroboroboana ny fitombon'ny toe-karena eto amin'ny faritra ranomasimbe indiana, indrindra ny toe-karena manga, ny famatsim-bola sy ny fiara-miasa ny samitatsimo na sud-sud ary ny fifanankalozan-kevitra amin'ny fanatsarana ny toe-karena sy ny fampiroboroboana ny arabaritra amin'ireo mpitarika orinasa aty amin'ny ranomasimbe indiana ary ireo mpampiasa vola sy tompona ndraiky mpanjakana. Loha hevitra no safidiana ho an'ity andiany ity ny hoe saisika mamola vola indray ny ho avy na koa osons réinventer l'avenir. Vaovao avy eo anivon'ny orinasa Jirama kosa indray dia vita sony ny volana marsa teo ny fifanarahana famatsim-bola tsy averina mitetina 9 miliara ariary natotry ny JICA anorenana suspension roa vaovao ao Tomasina voalohany sy faharoa. Anampy izany nizotra mitatitra herinaratra mahery vaika amin'ny refy 3.5 kilometatra eo anelanelany Tomasina voalohany sy Tomasina faharoa. Tontosandroany ihany koa ny fifanaovantsony fifanarahana miasa teo amin'ny Jirama sy ny kabinetra ivondronan'ireo consultant japonais iara-iasa amin'ny fanaovana antso tolobidy isafidianana izay orinasa anatanteraka ny asa sy ny fanaraha-maso ny asa ary ny fanombanana izany ertaona aorian'ny avy tany. Ny volana septambra izao no vinavinaina isafidianana izay orinasa anatanteraka ny asa ka aorian'izay no anomboka ny asa. Raha ny fanazavana dia miainga ao amin'ireo suspension roa ao Tomasina voalohany sy faharoa ireo ny fitsinjarana herinaratra ao Tomasina. Vaovao avy eo anivon'ny asa fanaovan-gazety kosa dia tontosaina rampitso ny fifidianana izay isolotena ny mpanao gazety eo anivon'ny birao maleo tena misana ny fifidianana na ny seni araky ny antso nataony ity vomera ity dia na dia miteraka adevitra eo amin'ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety aza izany. Tsy azo atao manko ny tsy andefa solotena eo anivon'ity rafitra ity ka izay no tsy maintsy irosoana amin'ny fifidianana hoy ny atelier général ny serasera. Ny antsiprian'izay tantely ny Narcisse Karazafy eo amin'ny sasondratsariny Mathieu Prince. Tsy mitsabaka amin'ny raharahany mpanao gazety ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina izay nanamarika fa tsy nampozina ny faharavan'ny birao-maritry ny vomera maleo tena misana ny fifidianana. Tsy azo atao hoy ny tale jeneraly ny serasera ny tsy andefa soloteny eo anivon'ity rafitra ity ka izay no tsy maintsy irosoana amin'ny fifidianana.
nantsona ireo fikambanana rehetra mpanao gazety mijoro ara-dalàna andefa solotena andrafitra ny komity mikarakara ny fifidianana raha ataontsika hoe commission électorale. Io komity io le nanao fampahafantarana ny gazety asa tamin'ny talata izy iny na larobia nilaza ny efa hoe raikitra rapitry 7 aprily ny fifidianana izay hosolotena ny mpanao gazety ao anivon'ny seni. Maleo tena ny CTOJM amin'ny fanatotosana ny andraikiny ny komity mpifidianana izay vonjomaiky ary ahitana ireo solotena avy amin'ny fikambanan'ny mpanao gazety no miandraikitra ny fikarakarana ny fifidianana izay hosolotena ny mpanao gazety eo anivon'ny seni. Akoatra izay, fantatra fa hisy ny fanitsiana ireo andalana sasantsasany mikasika ny fifidianana izay hoflohany holavitra ny mpanao gazety ka aorian'izay vao hirosona ny fifidianana izay hoflohany holavitra ny mpanao gazety. Misy teboka anankitelo izay nasipantsina ary mino fa tonga eny amin'ny parlemanta Tsoela ao anatin'ny lalàna mifehy serasera. Isan'izany ny sata mifehy holavitra ny mpanao gazety. Inona moa tena votoatin'io fanovana io dia tsotra fotsiny raha mezako azy amezana tena fahafahana ny holavitra ny mpanao gazety manao ny asa rehetra fanatsarana ny tontolo ny asa fanaovana gazety. Isan'izany ny fifidianana, ny tontolon'ny fifidianana ary indrindrindrindra isan'izany ny famomezana ina moa izany égalité des chances mba hitovy ny vintan'ireo mikasa hirotsaka kandida rehetrarehetra. Sosikevitra hoe tsy lavy ny Randriamanka ny rosona amin'ny fikonan-doha ny mpanao gazety tahaka ny efa nataony ireo rafitra maro teto amin'ny firenena satria tsy azo lavina fa manana olana anatin'ny sehatry ny asa fanaovana gazety aorian'izay vao tokony handray fanapakevitra goavana mikasika sy manodidina ny asa fanaovana gazety ny mpanao gazety. Ko manokana ny rafitra rehetra manao fikonan-dohany anisan'izany zao ny fahitantsika zao ny folo alin-dahy zao nanao fikonan-doha, ny gendarme nanao fikonan-doha, ny polisy koa voatsela nanao fikonan-doha. Ny inona moa manakana ny mpanao gazety tsy hanao an'izay fikonan-doha zay satria na tiantsika na tsy tiantsika betsaka ny olana mila vahana ao anatin'ity asa ity, maro ny zavatra azo resana. Everiko ngamba hoe fotoana zao ahafahana miresaka an'izay tsika koa eo mpamola volana ny fanetsiana ny lalàna feny asa fanaovana gazety be dia be ny zavatra azo resana ka tsy izao mihitsy ny fotoana hoe andehanana maimaika hoe andeha ny solotena mpanao gazety ao anatin'ny seny izay fa ny vaindondra rangamba dia mifandaminana ny olana anatiny aloha. Kandida enina no hiatrika ny fifidianana Rampitso dia Marc Antoine, Rakoto Arjona Anitra, Rabekijana Félix, Ramily Antariso Atojo, Rakotonirina Gérard ary Randriany Indrina Joelson. Tapitra androany alina ny fampelezakevitra momba izany anomboka amin'ny 9 ora maraina ka hatramin'ny 2 ora tolakandro ny fifidianana izay atao amin'ny alalan'ny SMS 270 ireo ifidy izay filohany holavitra teo aloha ny 4 mpikambana ny CTOJM national ny 7 mpandrindra isa-paritra 9 ary mpandrindra isa-paritra misa 420 raha ny fantatra dia solotena ny mpanao gazety sisa notsy feno eny amin'ny seni ny alatsinainy 13 aprily 2024 zao ny fepotona farany andefasana ny anaran'izay ho kandida ao voafido amin'izany. Tontolon'ny fahasalamana sy ny fivarotana fanafody kosa indray dia amporisina ny mpanjifa mba hitandrana sy ho sahitaraina raha misy fiantraikany ratsy amin'ny fahasalamany ny fanafody ampiasaina. Zava-dehibe ny fanentanana amin'ny fisafidianana fanafody azo antoka na dia lafo aza hoy ny manampahaizana momba ny fanafody. Saropady ny fahasalamana ka mila ampina ny fanentanana ho an'ny mpanjifa mba tsy vidy fanafody tsy misy taratasy avy amin'ny dokotera fa indrindra tsy hanjifa fanafody eny amin'ny varomaizina sy tsy mifanaraka amin'ny fepetra famarotana fanafody. Fanadiadiny na tsisy karazafy eo amin'ny satrondratsarin'ny Mathieu Prince. Tombanana ho manodidina ny 200 miliara dolara maneran-tany ny fatiantoka teraky ny fampiasana fanafody ambany kalitao 50 isanjato ny fanafody mifamezivezy aty Afrika nefa dia ambany kalitao avokoa raha ny fanazavana nomeny manam-pahaizana momba ny fanafody misy araka izany ny voka-dratsy ateraky ny fanafody ambany kalitao io ary vao maika mampitombo ny résistance bactérienne na ny fanoheran'ny bakteria ny fitsabony zany manana zo feno ny mpanjifa ametraka fitarainana eny amin'ny toerana ny hividianan'ny fanafody
fanafody raha toa ka misy fiantraikany-dratsy eo amin'ny fahasalamany ny fanafody no jifainy. Zava-dehibe ny fampahafantarana izany mba hiarovana ny vahoaka amin'ny loza mety hitranga ho ihany ny fanazavana. Fa zareo tena important hoe ny fanafody zany zareo misy qualité. Ohatra ny amin'ny téléphone ohatra misy an'le foza, misy an'le mety. Dia zay zany nangatahako amintsika hoe allo any amin'ny toerana officiel ny vidy. Na any amin'ny pharmacie, na any amin'ny dépôt, na any amin'ny hôpital. Zay zany tena important. Dia les qualités tandremo zay moa ny resacateur ny assisté nareo tamin'le conférence teo hoe eraky ny Afrika efa manomboka any amin'ny 50% zao ny fanafody ambany ny qualité mahatonga an'le atao hoe résistance bactérienne. Dia zay zany zao efa mino fa miaraka ministre atsika vaovao mahafinaritra be efa ho karakarainy zay zavatra zay satria le fanafody ambany qualité iny koa mahatonga ny miakatra be ny résistance bactérienne. Isan'ireo firenena mahantry Madagasikara ka isan'ny antony mamparitaka ny fanafody ambany kalitao eny an-tsena matetika misafidiny mora vidin'ny olona noho ny fahasahiranana arabola nefa tsy mahafantatra fa mety ho lafo vidy kokoa any amin'ny farany ny vokatra izany eo amin'ny fahasalamana. Ilaina ny fanentana nataon'ny fanjakana sy ny farmasia momba ny mahazava-dehibe ny fihinanana fanafody manaraka ny fenitra. Tokony ho fantatry ny rehetra fa na dia lafo aza ny fanafody tsara kalitao dia tsy tokony hitsitsy amin'izany ny mpanjifa satria ny fahasalamana no voalohany-karena. Tokony expliquena daholo ny mponina hoe misy ny pharmacien tompoko dia nianatra enitaona docteur en pharmacie izy ok nianatra enitaona izy hainy zany ny fanafody izy ny spécialiste ny médicament ny pharmacien dia tokony manatana pharmacien zany dia apatirana prescription ho any amin'ny docteur dia ny docteur koa zany mahitana ny docteur hoe tenan'le patient andanany ny pharmacie mijery marina hoe misy fanafody tsy m'existe prescrive avy any docteur dia eo zany le fiarahana miasa miaraka ministère ty internet afahana mijery hoe aiza daholo misy an'le fanafody afahana justement miady amin'io ambopo io satria malheureusement ny ambopo sady misy ny fanafody mety hoe tsara kalitao fa misy koa ny tena sandoka mihitsy dia tsy haintsona izany amin'ireo dia zay zany hoe alohany amin'ny pharmacie alohany amin'ny dépôt de médicament any maka an'le fanafody. Manana diplôma manokana sy fahaizana lalina momba ny fanafody ny farmasiana. Ankoatra izay, manana andraikitra lehibe ihany koa ny mpitsabo amin'ny fanorona ny marary, ny fanafody tsara kalitao sy mety amin'ny aretina raha ny fanazavana hatrany. Tanterahana mandritra ny 2 andro ety amin'ny CCI Ivatomo ny congrès sy faraiky amin'ny 30 any fédération ny pharmacie aty amin'ny ranomasimbe indiana. Tonga nanokatra izany tamin'ny fomba ofisialy ny ministra ny fahasalamam-bahoaka etsika iray natao hanamafisana ny ady amin'ny fanafody ambany kalitao sy hanatsarana ny sehatra ny fahasalamana aty amin'ny ranomasimbe indiana. Fa voatendry ho préfet an'Antananarivo kosa nandritra ny filan-kevitry ny ministra ny administrateur civil Andriasy Vonjimaminjanahary afany indrindra izay tafiditra ao anatin'ny fanavozana sy fanamafisana ny fitantanana ny filaminana eto Andrenivohitra. Mialohan'izao fanendrena azy izao isan'ny andraikitra efa nosahany ny nahalehiben'ny distrikany tenany tao Ambatolampy sy Antanifotsy. Efa nandray anjara teo anivon'ny commune Antananarivo ihany koa ny tenany raha ny vaovao ka nahazo fahalalana lalina momba ny rafitra sy ny zavamisy eto amin'ny tanàna Antananarivo. Tontolon'ny fampianarana teknika sekoly vaovao sy ivitoeram-piofanana miisa 500 no voatsangana manerana any Madagasikara amin'izao fotoana izao hoy ny ministry ny fampianarana teknika sy fanofanana arakasa. Irosona tsy ela ny famatsina fitaovana manaraka ny fenitra ho an'ireo sekoly ireo raha ny fanazavany. Androany dia nisy ny lanonana fanolorana amin'ny fomba ofisialy ny asa fanarenana sy fampitaovana ny atelier de mécanique ao amin'ny Institut National de Promotion Formation na ny INFP Ivato izay vokatry ny fiaraha-miasa tamin'ireo mpiara-miombonantoka ka anisan'izany ny AIFD ny antsipriany izay eo amin'ny rindra-tsary ny tahiriny. Natao ifanaraka amin'ny filan'ny tsena sy ny zavamisy ankehitriny ny fanavozana anampy ireo tanora azo asa aingana rehefa vita fiofanana na anangana asa ho azy ireo manokana mihitsy aza ny tanjona hoy ny ministry ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa. Anisan'ny zava-baovao ny fananganana atelier manaraka ny fenitra sy ny fanomezana fitaovana moderna.
izany dia ahafahan'ny mpiofana mianatra amin'ny fitaovana mitovy amin'ny tontolo izay takin'ny asa ka manamora ny fidirany mivantana amin'ny asa rehefa vita ny fianarana. Isany hoe aompana ty amin'ny tena hoe asa fampianarana sy asa teknika zay tena iarain'ny olona zany zao ny fampianarana sy ny fanafarana amin'izao fotoana izao dia arakaraka ny zava-misy ao amin'le faritra na ao amin'le commune no izay zany no anaovana ny fampiafarana izay misy eto Madagasikara. Satria tsika manana arena maro eto Madagasikara, misy ressources maro eto samy manana ny spécificité ny faritra, samy manana ny maizy azy dia afandraiky amin'izay zany zao ny fanafarana misy dia ohatr'izay koa ny fitaovana dia ny fitaovana manaraka ny fenitra nomena ireo tanora ireo. Efa maro ny mpiara-miombona antoka efa ny fampiasanay anampy amin'izany fampitaovana zany ary eo ihany koa ananganana ny centre maro, centre de formation professionnelle na lycée technique maro eto Madagasikara satria raha maro ny lycée technique eto Madagasikara isaky ny district sy ny faritra sy ny centre de formation et professionnelle isaky ny commune dia lasa lavitra ty fireneny ty ary ena izay tsy fananasa zay eto Madagasikara. 12 izao ireo sekoly na ivotoerana vaovao napetraka ministera manerana nosy ary mbola kasaina ampitomboiny izany. Tsy mifantoka amin'ny fanofanana ihany nefa ny tetikasa fa eo ampijerena ny fametrahana rafitra anoanana arabola ireo mpiofana rehefa mivoaka mba ahafahany manomboka ny asa fandraharany raha ny fanazavana. Reny zany dia établissement ka vaovao izay napetraka zany nisy ka 12. Hitantsika amin'izany fa ny ministera zany zao dia misy zany hoe ka dynamisme izay misy zay rivotra vaovao zay tokony mandeha hainga ary zay ny teneniko ny mpiara-miasa amiko hoe matoa eto sika dia mila résultat ary zay ny napetraka ny PRRM sy ny premier ministre hoe mila mandeha hainga antsika mila résultat tsika dia hitantsika zao fa nisy 12% no établissement tsangana eto Madagasikara ary afaka fotoana fohy dia aterina ny équipement rehetra ny fitaovana rehetra zay manaraka fenitra iraisam-pirenena ary mifanaraka amin'ny filana zay misy ao amin'le faritra ny zavatra mpipetraka amin'ireny équipement reny. Fa taloha matsika dia faly fotsiny amin'ny fitaovana nefa tsy mifanaraka amin'le filan'ny tanora sy filan'le faritra ny fitaovana misy teto ka Madagasikara. Ho avy ireo ny 15 fa dia ho avy indray ny ka manaraka zany mba ahafahantsika hoe manendrika ny commune sy ny district sy ny faritra eto Madagasikara ny centre de formation ka professionnelle na ho an'ny vehivavy eo na ho an'ny tanora eo na ho an'ny sempany eo ary eo koa lycée technique zany izay mifanaraka amin'ny zava-misy izay misy eo faritra rehetra. Nandritra ny lanonana dia nisy ihany koa ny fanakaloza-kevitra teo ministra, ny mpandrarà, ny mpampiofana ary ny mpiofana. Nifantoka tamin'ny fomba anatsarana trano ny kalitaon'ny fiofanana sy ny fampianarana izany amin'ny filan'ny tsena eto an-toerana sy ny any ivelany ny dinika. Vaovao avy any amin'ny distriktan'ny Tsirono Mandidy kosa indray taorian'ny fiakarana fampanoavana omaly alarobia 9 aprily mikasika ny rarahady amina hektara maro ao amin'ny tanànan'ny Tsararivotra commune Bematazana distriktan'ny Tsirono Mandidy. Olona 4 izay fantatra fananajarin'ny tany no nahiditra ponjavonjomaika. Raha tsy ahivina dia efa nahazo fanamarinana ny mahatompony tany azy teo anivon'ny birao ifotony fananantany. Ireto mponina ireto saingy nisy fahadisoana teo anivon'ny fanoratana nataon'ireo tompon'andraikitra ka nofoanan'ny fitsarana io fanoratana io. Efa nisy ny fanelanelanana nataon'ireo tompon'andraikitra teny ifotony teo amin'ny rotonta nefa tsy nahafapony ankilana izany ka nitoy tamin'izao fitoriana ny andanin'izao. Andrasana ny toy ny rara. Fa mandalatry fahasalamana i Honora izay fantatry ny maro teo amin'ny sehatry ny atsikana sy fanentanana lanonana. Raha ny fantatra dia aretin'ny fo mahazo azy ka tsy maintsy atao fandidiana any ivelany ny tenany. Miantso tolo-tanana arak'izany ny fianakaviana noho ny volabe tsy maintsy ilaina ahafahana manao ny fitsaboana any ivelany io. Ny antsiprian'izay eo amin'ny rinatsariny tahiriny aina. Aretin'ny fo fantatra fa mahazo any Honora mpanao atsikana sady mpanentana lanonana ka itsaboany tena any amin'ny hôpitaly amin'izao fotoana izao. Tsy vita eto Madagasikara nefa ny fitsaboana azy fa mila fandidiana any ivelany raha ny fanazavana. Manoloana izany indrindra dia manao antsoavo ireo fianakaviana sy ny namany. Tsy tokony andrela intsony manko ny fandefasana any Honora any ivelany. Anévrisme de base
ny anévrisme zany a na ohatra hoe anévrisme de l'aorta dia fivotosany lalan-dramakany amin'ny foa midina makaty ambany zay le izy fa ny anazy efa misy tsy haiko moa le za tsy dokotera dia tsy haiko le terme technique be dia be tsy mahita an'iny le terme technique be dia be fa ny azo fehezina fotsiny dia hoe mibotsina ilay aorta dia atahorana ho vaky satria manify kely ilay lalan-dra dia raha vao vaky le izy dia azonareo ihany midikany zay ny mamaika be tena mamaika be nandehanan'olo ankoatra ny fanampiny ministera ny serasera sy ny kolotsaina dia hikarakara hetsika fanangonam-bola ho an'ny honorat ny lovito compagnie miaraka amin'ireo mpanakanto sy ny fianakaviany amin'ny aladoavy izao eny amin'ny CCI vato tanjony titolo tanana ity ny anampy azy ahazo fitsaboana any ivelany faran'izay aingana fa isorana no lovito compagnie isorana ministera ny serasera fa eto zay manao antsoavo ho an'ny président ho an'ny colonel Michael araka ny tenin'ny mpanao gazety sasany teo hoe PDB zavatra nataony honorat teto amin'ny firenena mba mangam-piangavy re mingavy ny zanany any vadiny mba afainganiny ny afainganiny ny andehanany honorat fa amin'ny fomba ofisialy misy teneny hoe grave ny mahazo azy mila mandeha faran'izay aingana izy dia mingavy zay faharoa ho anareo zay te hanao zavatra rehetra iangaviana koa ianareo atsory za dia aloha atao aty daholo ny fiangan'ny zavatra rehetra rehefa tsy azonareo za dia ny RDG eo miantso any andriamatoa tahinareo tahinarasojona naijay taxa dia eo tsika ny manamanomana ny zavatra rehetra sy manao an'izay zavatra rehetra azo atao rehetrarehetra tena mila fanohanana be izy miara-bola indrindraindrindra satria na eto na ny andehana maka ny apita mila vola foana izy tsy voatery andro io seho io anefa vao afaka manampy izay manirenao izany raha ny fanazavana ihany misy laharan-taribina tokana andefasana fanampiana mba hisoroana ny mety ho fisolokiana fa nanatanteraka fanafiana miaramila goavana tao Liban ny tafika israeliana alina ity fanafiana tampoka ity no fanafiana mafindrindra hatramin'izay nisy niady ka nokendrena tamin'izany ireo hevitoeram-pibaikoana Hezbollah ao Liban ny antsiprian'izay hamaly ireo fanafiana Hezbollah teo aloha ary ampiseho fa tsy eken'ny Israely ny fandrahonana amin'ny sistaniny indrindra rehefa sy tafiditra tao anatin'ny fifanarahana vonjomaika nataon'ny États-Unis sy Iran no aton'izao fanafiana tampoka tany Liban izao hoy ry zareo Israelianina na nifantoka tamin'ny fikendrena ireo miaramila aza ny fanafiana dia niteraka fahafoazana lehibe teo amin'ny sivily izany indrindra tany amin'ny faritra beponina tao Liban anjaton'ireo olona namony ainy sy naratra ary betsaka koa ireo trano sy fotodrafitrasa manandanja potika nampitombo ny sindry ara-politika sy ara-diplomatika ity hesika ity satria miteraka ahiahy ho an'ny fianakaviam-be raisam-pirenena ny fiatraikany tamin'ny sivily sy ny fampitehan'ny tanàna voalaza fa initranga halina iny ny fanafiana mafy indrindra hatramin'ny sy niady mitohy teo amin'ny roatonta ary nambaran'ny Israely fa mbola hitohy sy hiamafy ny fifandonana eo aminy sy ny Hezbollah ka mety hiteraka fanihokevitra iraisam-pirenena mafonja sy fanampiana vonjitaitra ho an'ny Liban izany araka izany mampiasa ity krizy ity fa nidisadisa eo amin'ny sistany Liban sy Israely dia mbola lavitra tanteraka ny fandriam-pahalemana ka mitaky fitandremana sy fandraisana andraikitra amin'ny vondrona iraisam-pirenena izany fa mariky ny fanantenana vaovao an'izao tontolo izao ny fitsaran'ny ady ao Moyen-Orient ato anatin'ny fotoana fohy sy voafetra hoy Papa Léon faefatra ambin'ny folo izay nanasongadina fa na dia dingana manandanja aza izany dia tsy tokony hijanona ho tanjona farany fa fisokafana ny lalana iray makany amin'ny fandriam-pahalemana tena izy tsy avahany olana lalana misy eo amin'ireo firenena mpifanandrina ny fampiatoana vetivety ny herisetra raha tsy arahana fampiresahana marina sy finiavana hitady vahaolany ny antsiprian'izay A seguito di queste ultime ore di grande ilaina ny fandraisana andraikitra avy amin'ny mpitondra sy ny firenena rehetra mba hanamafisana ny fifampitokisana sy hisoroana ny fiverenany ady hoy Papa Léon faefatra ambin'ny folo manoloana ny ady any Moyen-Orient napirisitra ny rehetra ny tenany mba hanohana ny fandriam-pahalemana amin'ny alalan'ny teny sy ny fihesika mitondra firaisakiny satria ny fandriam-pahalemana dia tsy vokatry ny politika fa vokatry ny finiavan'ny olombelona hiara-hiaina amin'ny mpila minana na izany aza
maro ireo fanampy tsy maintsy atrehina satria tsy mora ny mamahanisy fifampitokisana efa lalina sy ny olana ara stratezika sy ara-politika nakafaka nandritra ny taona maro misy hatrany ny ahikahy fa raha sy mitoy ny fifampiresahana sy ny ezaka ara-diplomatika dia mety hiverina indray ny fifandonana mampasiahy ny afatra nentin'ny Papa Léon faefatra ambin'ny folo fa ny fandrimpahalemana dia lalana lavitra saingy manomboka midingana kely toy izao raha sehevina dia amin'ity volana aprily ity Papa Léon faefatra ambin'ny folo no hanao fisidihana aty amin'ny firenena afrikanina ary haritra andro maromaro ny diany avita hanohy fitoniana amin'ny ady io ve ny mpitondra andany isakilany sa izany na ho fanantenana vetivety fotsiny ity fiaton'ny ady ity fanontaniana mipetraka mahakasika ny fifandonana eo amin'ny États-Unis, Israel ary Iran io. Ilay lehilahy mpiazakazaka 2 taona sy ilay biby kely indrindra nefa sarotra vonoiny ireo indray no afaka entina aminao amin'ity androany ity. Zokiolona avy any Espagne Joan Lopez 2 taona ny lehilahy kanefa mbola mahavita mifaninana amin'ny hazakazaka lafitrezaka toy ny tanora. Tsy mpiazakazaka Joan Lopez taloha fa miaina fiainana sotra ary niasa momba ny mekanika nandritra ny taona maro tany Espagne. Sy nanana fifandraisana manokana tamin'ny fanatanjahantena tamin'ny hafasa zany ny asany. Teo amin'ny 19 taona nefa dia nanapa-kevitra hanomboka hazakazaka ny tenany. Amin'izao fotoana izao 2 taona Joan fa mbola mandray anjara amin'ny hazakazaka lafitrezaka ny tenany ary tena toy ny tanora mihitsy ny heriny. Tompon-daka maneran-tany amin'ny hazakazaka 15 kilometatra amin'ny sokazy taona 20 taona ny miakatra i Joan. Mahagaga ny maro ny tanjany amin'izao taonany izao. Ny fahafahan'ny vatany mamoaka sy mampiditra oksizena dia mitovitovy amin'ny olona 20 taona ka hatramin'ny 30 taona eo. Zava-mitranga sy fahita firy amin'ny olona efa antitra izany. Araka ny nambarany Joan, ireo zava-bita ireo dia tsy vitan'ny fanasarantena ihany, fa eo ihany koa ny fomba fiaina ara-pahasalamana sy ny sakafo voalanjalanja. Na izany aza, ilaina ihany ny fanasarantena sy tapaka isanandro. Ho an'ny Joan manokana dia manatanteraka hazakazaka manodidina ny 10 ka hatramin'ny 20 kilometatra isanandro ny tenany. Ny tantaran'i Joan Lopez dia mampasiahy isika fa na dia mandroso aza ny taona dia tsy sakana fa azo resena amin'ny fahafinonana sy faharetana izany. Ny tardigrade no voalaza fa biby sarotra finoana indrindra eran-tany. Any anaty rano no finenany fa afaka miaina ety ambonin'ny tany koa izy, fa any anaty rano no betsaka sakafo fivelomany. Tena kely dia kely ny tardigrade satria raha 3 mm ny parasy dia 2 mm monja ny tardigrade. Afaka iainany daholo ny toerana rehetra eto an-tany, na faran'izay mangatsika indrindra izany na ny faran'izay mafana ihany koa. Tena mampitolagaga ny hamafin'ity biby kely ity satria na alefa ao anaty rano mangotraka mandritra ny 10 minitra aza dia mbola velona foana. Alefa ao anaty afo mahatratratra any amin'ny 15 degré C fa tsy mampiosona azy izany. Alefa ao anaty toerana mangatsika indrindra izay mahatratratra any amin'ny miba 770 degré C fa mbola tsy miova. Apetraka 10 taona ao anaty toerana maina tsy misy rivotra fa mbola velona hatrany. Efa natao daholo ny fanandramana rehetra hahafaty azy ity fa velona foana ny tardigrade. Na izany aza dia 2 volana ka hatramin'ny 2 taona eo ny faharetan'ny fahavelomany. Mifono mistera sy mampino koa nefa ny fahafatesany satria afaka velona indray ny tardigrade rehefa teo velona. Izany hoe na afaka 10 taona aza ka teo velona izy dia miverina velona indray. Araka ny nambaran'ny mpandinika dia tsy hoe maty akory ny tardigrade fa tena tsy mihesika mihitsy sady tsy miaina nefa velona. Biby tena mahavariana sy tsy mampino ity biby kely antsoina hoe tardigrade ity ary izy irery ihany no biby afaka miaina any ivelany habakabaka. Tapitra ny fampahalalam-baovaontsika tompo kilasy sy tompo vavy mankasitraka anao naraka izany ny hatramin'ny farany. Isaorana teknisiana sy ireo namana mpanao gazety nafana nanatontosa izao fampahalalam-baovao izao mametraka ny soavatsara veloma tompoko.